Faly miarabantsika tsy ary avindray amin'ity Alahady fa 20 ny volana Oktobra ity ary mirary soanao sady ety am-piandohana. Enoako fa nahazo hery no nandritra ny tontolo andro teo aloha hiatrika ny herinandro vaovao isika. Atombontsika amin'ny fandraisana ny ten'Andriamanitra izany. Ka ny heriko indrindra dia tahaka ny ametrahanao an'i Kristy loha laharana dia izy ihany koa no hitatana ny herinandro izay diavinao mba ho herinandro mahomby, ho herinandro ny fandresena ary ho herinandro ny fanapahan-kevitra ihany koa. Aray vavaka isika. Raha inay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'ny tombon'aina izay omenao anay. Misaotra anao ihany koa izay miahy anay ny fomba manokana. Misaotra anao izay mampianatra anay amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra anao tsy mba mandao anay fa ankelanay mandrakariva. Misaotra ray ho ny amin'ny fisian'ireo fianakaviana manodidina anay, fisian'izao fandaran'izao ihany koa izay mitoana anay eo aminao. Ny zavatra rehetra dia miasa soa izay tianao hisy eo amin'ny fiainanay. Ka meteza ianao hanjaka mandrakariva eo aminay sy izay rehetra saninay sy ny ankonanay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ilay tena mpiambina ny kianjan'ny tenimpolo. Ilay tena mpiambina ny kianjan'ny tenimpolo. Nalaina amin'ny Apokalipsy 2:1 manao hoe izao no lazain'ilay mihazona ny kintana 7 eny an-tanany ankavanana sady mandeha afovoan'ny fanaovan-jiro volamena 7. Amen. Ny anaran'ireo fiangonana 7 ireo dia fampisehoana ny fiangonan'i Kristy nandritra ny vanim-potoana samihafa. Nolalovany teo amin'ny taona kristianina. Milaza fahatanterahana manko ny isa 7 ka manambara izany fa ny afatra raketiny dia ho an'ny taranaka rehetra hatramin'ny faran'ny andro mba sy eo amin'ny alalan'ireo sary sy tandindrony ireo ny toetra ny fiangonana mandritra ny taonjato maro mifandimby tao amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Teo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena no nahitanan'i Kristy ary sary mampiseho ny fifandraisana amin'ny fiangonana izany. Na dia mpisorona be sy mpanalala any amin'ny fitoerana masina any an-danitra azy izy dia aseho koa ho mifanerasera amin'ny fiangonana ety an-tany amin'ny fikarakarana tsy miketraka na oviana no hiambena ny fantatra sao dia mihamalefaka na maty mihitsy ny fahazavan'ny mpitilina sasany. Raha natolotra teo am-pelantanan'ny olona ny fitandremana ny fanaovan-jiro dia hitsilopilopin'ilay lafiny ary ho faty mihitsy azy. Nefa kosa izy izay tena mpitily ny tranon'i Jehovah, ilay tena mpiambina ny kianjan'ny tenimpolo, ilay loharanon-aina sy fahazavana no mikarakara sy manasoa azy lalandava. Aseho koa mihazona an'ireo kintana 7 eo amin'ny tanany ankavanan'i Kristy. Fanomezan-toko ho antsika izany fa raha misy fiangonana matoky amin'ny andraikitra napetraka taminy dia tsy tokony atahotra sao dia tsy hahavita ny asany satria ny kintana rehetra apetraka ao ambany fiarovan'ny tsotoa dia tsy voarombaky ny fahavalo na oviana eo am-pelantanan'i Kristy. Tokony atao ho an'ny mpitandrina izany dia ireo izay natolotr'Andriamanitra andraikitra mavesatra namena andraikitra izay ngeza ihany koa miankina amin'ny mpitandrina ny hery mamitoky izay hanjaka amin'ny fiangonana. Ary tsy maintsy ho hitantaratra eo amin'ny fitiavan'i Kristy izany eo ambany fitarihan'ny tompo ny kintana ary izy no mitarika an'ireny ary mandrindra ny fihetsiny fa raha tsy izany dia renireny eny amin'ny aizin'ny ala ireny ho latsaka tsy manana direksion andehanana. Dia toy izany koa ny mpanompon'Andriamanitra, izy ireny dia fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ianao dia fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Koa ny soa rehetra mety ho vitanao dia avy amin'ny hery atolotr'Andriamanitra anao sy atolotr'Andriamanitra azy. Ka rehefa Andriamanitra no mitarika azy dia atolotra azy ny fahazavana lanitra ary avy eo aminy koa ny hiposahan'ny fahazavana ho an'izao tontolo izao. Izay no ilazan'ny ten'Andriamanitra hoe ho loharanom-pitahiana eny amin'ny tontolo manodidina anao ianao, ho loharanom-pitahiana eo amin'ny fiangonana misy anao an'ny hafa, ho loharanom-pitahiana eo amin'ny ankohonana, ho loharanom-pitahiana eo amin'ny tontolo rehetra misy na eo amin'ny arak'asa na eo amin'ny toerana izay hipetrahanao ka mba
ho fitahiana sy ho fahazavana ilazana ny fahamarinana ny mba hahafahantsika miova ihany koa ny amin'ny toetra izay mbola tsy mendrika ananantsika. Dia raisoanao Kristy fa izy ny manamboatra ny zavatra rehetra ary izy ny mamolavola antsika ihany koa ho amin'ny tsara kokoa hatrany. Amen. Raha nay mahalala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany izay nomenao anay an'io. Misaotra Tompo izay tsy mamandaho anay. Izay izao akaiza moa izahay raha tsy ianao no mandray anay. Misaotra fa tsy mba tahaka ny olona ianao izay miandry takalo ny zavatra izay vao manaiky hanome zavatra. Ianao kosa dia manome ny fitiavanao ary tsy misy tambiny izay rehetra omenao anay. Izay kosa dia mangataka mba ampitomboana hatrany ny finoana ianao ka tsy mba hisalasala izahay, indrindra ny amin'ny toky nomenao anay, indrindra ny amin'ny fanomezam-pahasoavana, indrindra amin'ny andraikitra ihany koa, ka ho raisinay fa mihoatra lavitra noho ny an'izao tontolo izao tokoa nireo izay napetraka ao ho eo aminay. Anaran'i Jesosy. Amen. Savior.